ao anatin'ny tokantranotsika rehetra zay mpanaraka tsy tapaka ny fahita lavitra fifaozam-pana TV sy ny onjapeo radio feon'ny lanitra 107.2 FM izay marina fahita Antananarivo ny onjapeo. Misy renim-pianakaviana sy raim-pianakaviana mivahiny ao anatin'izao fandaharana manome voninahitra ny Jehova ao izao anambarany fiasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo zany izy ireo amin'ity an'ity dia voalohany indrindra aloha zany dia miarahaba antsika rehetrarehetra zay mpanaraka tsy tapaka ny onjapeo pahita ny fahita lavitra dia miarahaba anareo ihany koa Ralamalala Ralabavamalala. Miarabanao apôstôly Andreas voalohany indrindra dia voninahitra ho amin'ny tsiron'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina no ijoroana vavolombelona eto amin'izao radio feon'ny lanitra sy fifaozam-pana TV amin'ny Rahamanga izao. Ny zavatra nataonay taloha zany no tantaraina eto amin'ity onjam-pefika manasa anao zay manaraka an'izao fijoroana vavolombelona eto amin'ny radio feon'ny lanitra sy fifaozam-pana TV eto amin'ny Rahamanga izao. Dia mamerina fisaorana ihany amin'ny fanekenareo ny fanasana tao anatin'izao manome voninahitra ny Jehova izao. Betsaka ny olona no miandry ny zava-baovao entinareo mivady zany hoe inona indray zavatra hitranga, inona indray zavatra niainanareo. Izy moa zany tena hoe fanomezana voninahitra ny Jehova mihitsy rehefa andarana dia afaka mitantara ve nareo hoe ohatrohatry ny ahoana ny zavatra niainanareo talohan'ny idirana tato anatin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka, ohatrany ny ahoana ny tena hoe be-panahy ny fiainanareo amin'ny andavanandro mihitsy. Ny zavatra tamin'avy zany ny fiainako taloha zany za zany dia voafatsy ny atao hoe fiainana zao tontolo zao zany taloha. Maro ny zavatra tena hoe ratsy nataoko zany taloha teo amin'ny fiarahamonina. Za zany dia anisan'ny tena hoe sotsotoka, jangajanga, loka, zavatra ratsy rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany dia namafy fanahy. Ary efa voafatsy ireo zavatra ireo dia taizana tension zany ity zany. Ary taizana tension dia misy fotoana zany amin'ny alina rehefa taitra amin'ny alina zany dia mandeha mifoha ny voaka any amin'ny toalety zany. Andeha hivoaka iny zany dia tena minjara minjera mety harapoka mihitsy azo zany, miakatra ny tension zany. Dia rehefa minjera mety harapoka zany dia tsy mahatsiaro tena zany fa tena ao anatin'ny 10 secondes zany dia tsy mahatsiaro tena. Ary rehefa tsy mahatsiaro tena iny dia mivakoka raha avy eo miantso hoe aiza ianao teo, ijerena mitsararaky ny minjeran'ny tany mihitsy. Tafaky ihany moa zany rehefa afaka amin'ny 10 secondes zay dia mahatsiaro tena aho dia manino izaty io dia mijery ianao sy fa tsy haiko izay nahazonao. Dia mety hoe fisotoana teo ny iainanao amin'izay tension miakatra be zay. Zany tena atao hoe roa taona teo zany zay zany satria io tension nahazo anay io zany vao nanomboka teo amin'ny taoko hoe teo amin'ny 20 taona miakatra teo zany dia nahazo anay ilay izy. Satria ny dadako izay miteraka anay koa zany dia anisan'ny atao hoe taizana tension koa. Ary mihitsy nahafaty an'ny dadako tamin'izay fotoana zay io tension io tena tapaka lalandava tany amin'ny tany izy zany dia mitsaiky misy fitsaiky taty amin'ny tanany sy ny tongony. Iny zany mety mandram-pahafatana. Izy io zany ozana mipitavana aminay zany dia nipita taty aminay. Dia inefatra zany efa nakarapika io tension io. Fa ndimy zany tamin'ny dosinay na tamin'ny dosy dia mbola nakarapika io tension koa tamin'izay tsy nahatsiaro tena koa. Dia tamin'ny tsy nahatsiaro tena dia nisy ohatran'ny feo ihany zay mivavaka. Dia andeha mivavaka ihany moa za taloha zany tamin'ny fiangonana zoky, fiangonana ravavy hafa reny zany nandehanako. Nefa raha nandeha tamin'ireny zany zany tsy nanana fiovana ny fahasalamako zany. Ohatrany vomay zany le tension zany mbola nitoetra taminay ihany zany. Ary rehefa taty aoriana zany dia nahita ny radio feon'ny lanitra nahita ny fijoroana vavolombelona ny mpaminazy zany dia nandeha nanatina ny fiangonana kristianina miara-mivavaka ny tenako zany dia natao délivrance ny apôstôly zany. Tamin'izay zany dia tena hitako hoe tena nisy fiovana tamin'ny fahasalamako zany. Tsy nisy tsony zany le tension fa tena salama tsara koa.
tamin'izao zany de tena hita hoe tena salama tena tsy manimina tsony zany tsy mba nanako fanafody zany izy fa tena tonga de hisitana tsy manimina tsony de tao anatin'izay hoe zany hoe tonga de laorery zany no nandeha nanatona ny fiangonana kristiana miaravavaka sa hoe volenao rehetra zany resy lahatra tam'izay sa hoe tonga de nanaraka ihany koa ny madamanao hoe andao tonga de miaraka mandeha mirona andao tsika sa hoe nao rery aloha nandeha za zany tonga de nanentana mitoatokatrany hoe misy fijorona vavolombelona ohatran'izao fa mbotsika de hoana hijery zany mpaminany hoe tsangana tamin'ny maty zany zany de ohatrany nalina anazy zany izy satria za zany matetika mahita ny révélation fijorona vavolombelona hoe maromaro amin'ny radio hafa sy amin'ny télé hafa fa ty tam'ty fiangonana kristiana miaravavaka ty zany ohatrany tonga de nanaisana ohatrany misy tonga de fampiasen-dahatra zany de resy lahatra antena zany de nanatona zany de tam'izay zany tapadoza tonga de miaraka zany zay sy mivady mazanatra zany tonga tamin'ny fiangonana kristiana miaravavaka zany hoe nisy aretina tension nahazo anao zany niakatra tamin'ny lalan'izay zany no namonjen'ny tompo anao anisan'ny lalana nosokafan'ny tompo nafahanao nanao dingana nandeha taty amin'ny fiangonana kristiana miaravavaka de hoy ianao teo hoe rehefa mety nambavaka natao délivrance zany ianao de sitrana tanteraka mihitsy de tao aoriana am'izay délivrance zay hoe ianao tsy mbola nisy foana hoe mihinana fanafody hoe captopril na ina rehefa natao isao rehetrarehetra reny tsy mihinana fanafody mihitsy aho zany fa de tena efa afaka foana zany nataoko délivrance moa zany indray mpandeha natao délivrance fotsiny zany de tsy nanina so fa afaka tanteraka ary nanao indray amin'ny lafin'ny ara-panahy tam'izany fotoana zany any zany hoe tamin'ny anareo mbola tsy tonga tao anatin'ny fiangonana kristiana miaravavaka manahoana ny toe-panahy zany hoe efa nivavaka ihany ianao izy ianao fa manahoana le toe-panahinao tam'izany fotoana zany sy raha oharina am'izao atin'ny fiangonana kristiana miaravavaka zany tamin'ny fiangonana vavy sasany zany miara-panahy zany de hita hoe mandeha mivavaka ihany zany fa mbola miaina an'le fahazaran-dratsy zany mbola voafatitra le fahazaran-dratsy tsy nanana fatahorana an'Andriamanitra zany teny fa tena hoe mivavaka amin'ny maraina de natao ny atao ihany zany mbola mandeha manao fiainana zao tontolo zao mbola tena misotro toaka mandeha miloka mitsangatsanga tsisy mihitsy zany le fatahorana an'Andriamanitra fa rehefa tonga tamin'ity fiangonana ity zany de tena nama fatahoran'Andriamanitra satria le fampianarana tamin'ity fiangonana kristiana miaravavaka ty zany tena hita hoe tena tafiditra taminatin'ny tafiditra taminatin'ny saina sy ny fanahy mahitsy zany le fampianarana tamin'ny fiangonana kristiana miaravavaka hita hoe tena manana fatahoran'Andriamanitra mahitsy zany ianao amin'izao fotoana zao ya ohatrohatr'izay zany raha le fiainana andavanandro manahoana ny taloha nidina tamin'ny fiangonana kristiana miaravavaka ihany zany satria nitanjotsika ao anatin'ny fandarina dia ampahafantarana ny olona mihitsy hoe izao ny fiainan'izy ireo taloha de rehefa nanomboka nanaraka ny fahamarinana izy de izao ny fiovana entina manome voninahitra any Jehova raha manontany amin'ny anabavy indray tsy manino nanao ahoana no tena fiainanareo mihitsy alohan'ny nidirina tato anatin'ny fiangonana kristiana miaravavaka lamina tsara ve ianareo ny manambara azy za moa tsy mahafantatra an'le zava-misy teo amin'ny fiainanareo tena miavaka mihitsy ny tenin'Andriamanitra tena hita hoe sambotra manana ankonana miaraka amin'Andriamanitra ohatrotriny ahoana mariny zany hoe miaraka manompo zany ny ankonana ray matoy satria nareo zao ny ankonana de efa miaraka manompo an' Jesosy daholo ohatrotriny ahoana ny fifaliana sy ny fahasambarana miaino anatin'izany hoe ankonana ray matoy miara manompo an' Jesosy tena mahafinaritra sady sambatra matsara sambatra tokantrano Jesosy zao koa zany tamin'izay tsy tonga foana tsy hoe tamin'ny natokavaka tamin'ity fiangonana ity zany de fitarihan'Andriamanitra misy fotoana narary any de rehefa narary de tao mikipiko tao le narary de nanevitra anay izy io andro alina de indroa miverenana zany larobia de lakamisy de rehefa tao amin'le lakamisy tam'le larobia zany tsy miakatra amin'ny vataka le aretina de rehefa tonga teo amin'ny tendako de kenda de nanao délivrance de eko mihitsy hoe verina fa tsy afaka miteny fa ohatrany hoe mivadika zany le elako
dia rehefa tonga ny alakamisy io a tsy natsiary tena miverina io fa tonga dia maty ohatrany hoe tsy tao anatiko ny fanahy dia rehefa tonga tany amin'le rehefa tsy tao anatiko izany le ny fanahiko a dia hitako hoe tany amin'ny toerana hafa tsy fantako a tany anaty lavaka nisy anahy tamin'izay dia rehefa tao anatin'le lavaka dia nisy namatotra ny tanampisofotono dia teo ambony vato fisaka nampitoriana dia voly izany le nampatoriana dia kikika tamin'izay hoe tena tsisy vaty aman-janako aty a fa vonjeo a Jesosy dia rehefa nanandratra ny masoko a dia kakabe fa mpaminan'ny Jehovah nitako avary nanao akanjo fotsy a nidina makana tao anatin'le lavaka dia rehefa nakana tao anatin'le lavaka izy a dia voavany fatorana tao anatiko. Enjana be zany a ianao ve tamin'izany tsy nitebiteby be mihitsy hoe aiza ny toerana misy anazy zany tena mitebiteby be mihitsy satria tena hoe tana very tena very tanaty lavaka. Ya ohatr'izay zany ny fiainanareo a talohan'ny natoavana atao anatin'ny fiangonana kristiana miaravavaka efa ato anatin'ny fiangonana kristiana miaravavaka zany zao nareo no manome voninahitra ny Jehovah. Inona kosa ary ny tena hoe zavatra tsapanareo azo tsapahitanana teo amin'ny fiovam-piainanareo ny lafin'ny toetra miara-panahy ny fiainana amin'ny andavanandro ny asa ny tokantrano azonareo tena hoe ambaran'ny mpijery ny fahitalavitra be zany amin'izao fotoana zao misy olona zao tena efa mahitahita mihitsy hoe nanao ahoana ary ny fiainan'ireo olonareo rehefa nanomboka miaina tao anatin'izany fahamarinana zany satria ny fandraisan'ny olona hoe rehefa hivavaka dia tena hoe mandalo ady be foana dia tsy akijanona ny olona fa dia tototry ny olana izay ny fandraisan'ny olona azy fa raha nareo kosa no jerevana dia manahoana kosa ny fiainanareo ny olana tsy maintsy misy miady tsy maintsy misy fa tsy hoe miady mandavataona na hoe manana olana mandavataona dia izay zany no entinareo manome voninahitra ny Jehovah amin'ny alalan'izao fandarana zao a dia ambarao amin'ny mpiaino ary ambarao amin'ny mpijery ary izy aminareo no anambaran'izay a amena malalaka mihitsy nareo amin'izao fotoana izao anambaran'izay. Voninahitra zany Andriamanitra fa nanome voninahitra teo amin'ny fiainanay. Rehefa tao anatin'ny fiangonana izay a dia misy ao anatin'ireny hira fiderana reny hira fiderana marobe ny soa natao le hira zany dia rehefa tao anatin'le hira hoe marobe izay a dia misy zavatra naverin'Andriamanitra be dia be tao anatin'ny sainay tao anatin'ny saiko izany hoe tsaroanao tamin'ny ianao maty izany naniraka mpaminany kozy izy anafaka ny fanahinao tao nampitsahivy ny zavatra be da be mihitsy dia toritory be mifoko tamin'izay dia tiony eo tamin'iny a tonga dia miantso ny mpaminan'ny Jehovah hoe izay a anoana sady miantso ny vadiko zany ataontsika anoana ny asan'Andriamanitra fa misy asa tian'Andriamanitra ataontsika dia miantso ny mpaminany zay rehefa nanoana ny mpaminany zay tsy mieritreritra hoe mahazo hoe misy fitahina na hoe men'Andriamanitra gato fa rehefa nanao an'le fanoana zay a gaga zay fa rehefa sokatra amin'ny tsenanay a le fioboana izy zany dia misy miantso amin'ny telefona zay hoe vao ny tsena vidy entan'izay tsy eritreretin'ny saina mihitsy hoe ny olona hividy meuble matafitra na million amin'izao fa dia tena voninahitra ho an'Andriamanitra fa dia tao anatin'ireny fioboana ireny ny entanay zany tena kely sisa zany a mahagaga zany re avolavolana amin'ny toko a ny olona ao anatin'ny fiboana mikaikaiky hoe ahoana ny velomana ahoana fa ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny fiboana na nokafan'Andriamanitra lalana zany zao dia efa anisan'ny manome voninahitra ny Jehovah afaka miasa foana zany Andriamanitra na dia ao anatin'ny fahaterena kely ara zany a Andriamanitra manokatra lalana kely sisany zavatra namidin'zareo tao anatin'ny tranombarotra zany nefany a ao anatin'ny fiboana zany ohatran'ny amin'ray dia efa midiny tsena nefa dia ain'Andriamanitra nanokatra lalana tao anatin'izany rehetrarehetra zany manahoana ny fihetsepo ray aman-dreny ny fihetsepoako zany dia faly satria Andriamanitra zany a marina amin'ny teniny araka ny tenin'Andriamanitra amin'ilay izy afafinao no zonjainao ary rehefa mamafy tokoa ny tena dia mijinja tena betsaka mihitsy amin'ny fiainana raha ny fiainanay taloha zany no tantaraina dia tena hoe tao anatin'ny
eny atao hoe tsy sahira atao hoe tsy nana fa teo amin'ny antonontonony zany tamin'ny taloha zany fiainanay raha miditra tamin'izao fiangonana famarinana zao dia atao hoe atsany naverin'Andriamanitra zéro mahitsy zany satria mety hoe zatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mahitsy zany miditra tao anatin'ny tokantranonay nanana tômôbila moa zay tamin'izay fotoana zay dia tena nanana ny tômôbila io zay dia misy fahasimbana foana le tômôbila dia rehefa misy fahasimbana ny tômôbila io dia intsana vola tamin'ny banky zany zay dia nanilika vola amin'ny banky foana nanilika tsy nanana vola tsoa zany zay teo am-pelantanana mbola tsy nanao tsamboary zao zay tamin'izay mbola tsy nanana fivarotana dia tena teo zany tena hoe tsisy sonomaisa ny teo am-pelantanana zany tamin'izay fotoana zay nefa mivady koa bevoka zany rehefa bevoka mivady dia natao échographie dia tany amin'ny échographie niteny an'le dokotera miteny manao hoe tsy maintsy didina izy mivady anao satria sarotra fiterahana be io efa tena hoe tao anatin'ny fotoana hiterahana mahitsy zany efa 6 volana mahitsy zany kibony hoe ohatry andro zoma mahitsy tamin'izay nandeha échographie zay niteraka ny dépia nefa atao hoe sabotsy le zaza nefa mbola tsy niodana tao anatin'ny kibo zany fa tsy maintsy didina izy io dia andro zoma zany zay natao échographie ny sabotsy zany hoe andeha vavaky le sabata le dokotera nefa ny tempo androany dia androany areo dia efa homaniny ny tanareo tonga dia hôpitaly izy nareo fa tsy maintsy hodidiny fa tsy mety zaza dia teo zany zay dia natavakeo dia tena mbony tômôbila moa tena zany eo am-pelantanana efa tsisy vola tsony ny vola amin'ny banky nefa tsy maintsy voaloha anao versement zay dia teo tabakeo tena inona fotsiny moa zany mivavana raha pisy sapata raha mbo ipivavaka sika fa tsy mila makany amin'ny hôpitaly zany tsika tonga tao amin'ny fiangonana amin'izay zay tonga amin'ny sabata nanao vavaka zany fanafana tamin'izay dia nikibo mivady moa tamin'izay raha tsy hita ohatrany natao délivrance tonga ny andro taorina ny sabata zany andro talata tiaka normal tsy naniny tsy nididina mivady halleloia zany magady zany ry avana malalo amin'ny tompo tena misy tantara mihitsy ny fiainan'izy mivady efa tokony hodidina zany ny débia efa ho tonga nefa ny zaza mbola tsy miodina eny ianareo moa no mahafantatra tsara am'izay satria ianareo nefa miaina tsara ao anatin'izay rehetrarehetra zay mbola tsy miodina ny zaza ny dokotera efa niteny fa tsy maintsy hodidina fanapaha-kevitra ny raisin'izy mivady zany dia zao hoe andaotsika hitandrina ny sabata nefa tokony sabata no hiterahana anidina azy dia naleony zareo na dia mivavaka aloha tao arina ny vavaka zay natao misy ny délivrance moa tao anatin'izany miteraka soa tsara manahoana ny fihetsem-po rehefa misy zavatra mampitebiteby ohatr'ireny nefa mivatapoka le izy rehefa avy eo miova tampoka dia manahoana ny fiatrehanan'le izy tena faly zany satria teo am-pelantanana zany efa hita tena tsisy vola mahitsy zany ny vola amin'ny banky koa tsy maintsy hoatera dia tena faly satria tena naseho an'Andriamanitra ny mahitsy zany ny volana dia tamin'izay moa zany tena nandalo tena hoe tsy fisina mahitsy zany inona ny atao ty tômôbily ty tsy afaka ny ataonao hoe hoanina anao atao inona raha tsisy volana atao zany dia nanapa-kevitra zany zay mivady andreo amidy ty tômôbily ty fa tena tsisy velomana tsony satria niteraka iny zany zay dia somary ohatran'ny nisy vola kely lany azy zany dia tena hoe tsisy vola tsony zany teo am-pelantanana dia namiditra ny tômôbila zany dia rehefa namiditra iny tômôbila moa zany dia anisany hoe nanao misy atao hoe vola kely nanoanana ny asan'Andriamanitra zany dia para zéro tamin'le vidina tômôbila zany dia teo amin'izay le vidina tômôbila nandaovana ny vola amin'ny banky dia nampiasaina zany ny vidina tômôbila dia hita hoe tena efa nitombo zany ny vola teo am-pelantanana zany tena hita hoe tena misy fitahin'Andriamanitra niditra amin'izay zany tateo arina tateo arina moa zay mivady zany dia nahazo an'le tômôbila lehibe le tômôbila taloha zany mahagaga ny fiasan'Andriamanitra ry azony malalo amin'ny tompo niova zany niova ny fiainan'izy ireo amin'ny akapobeany tena hoe fanomezana voninahitra ny Jehova izany bedibe amintsika mety miaina tahaka zany ihany koa ao anatin'ny tokantrano ao mety miasa ny dibara zéro ny fiainana fa za mampahery antsika hoe Andriamanitra afaka manampy atsika ao anatin'ireny fiainantsika ohatrany hoe mipotika ny fijery azy rehefa manombonomboka miditra ianao fa Andriamanitra afaka mamoaka anao amin'ny fandresena foana tahaka an'izy mivady raha amin'ny akapobeany zany ohatrany ahoana ny fahitanareo ny fiainanareo amin'ny akapobeany tena hoe manome voninahitra ny Jehova ve niova ve misy fiasan'Andriamanitra ve misy fitahin'Andriamanitra ve tena hoe misy famonjena ve ao anatin'le tokantrano amin'izao tsika miresaka zao raha ny
amin'izao fotoana izao zany dia hita hoe tena misy fiarovan'Andriamanitra mihitsy zany ny fiainanay raha eo amin'ny fiarahamonina miara-mipitsaka aminay zany ataoko ngamba ny ankizy mpiara-milalao ny zanako ny zanako moa zany 9 taona dia 1 taona dia 6 taona miara-milalao amin'ny ankizy ao fa ny zanako ola zany hitana hoe marary salama fa ny zanako ao zany misy fiarovana be avy amin'Andriamanitra mihitsy misy fitahina avy amin'Andriamanitra avy amin'ny resaka fahasalamana zany dia hita hoe tena milamina mihitsy zany ny tena fiainana amin'ny mahareny mpianakaviana ny anabavy manahoana ny fahitanao ny fiainanao amin'ny ankaviana zay zany tena matsaro sambatra miaraka amin'ny Jesosy voalohany indrindra satria tamy manodidina raha tena miteny hoe tena hafa mihitsy zay tena olona mivavaka satria na fahitany zareo anentany mivoaka isan'andro navo raha dia hoe tena olona miavaka mihitsy zay tena magagy zany fitsorona fahavelona kely fanentanana ho an'ny PM sy ny mpijery ihany koa amin'ny resaka hoe fanampianany faminan'i Jehova fanohanana ny asan'Andriamanitra raha nisy fotoana nanao korazatany Antsahamanitra nitsika tsy haiko hoe tamin'ny taona firy tena nentanentana mifoka tamin'izay hoe za Jesosy tena tsy manaiky aho raha mpaminan'i Jehova no mandeha amin'ny tomobila fa za tenako mihitsy ho zay tena ny mivady no hanohana anazy amin'ny fiara mitondra azy satria lehibe zany mpaminana zany rehefa nanohana anazy tamin'izay zay tena tamin'ny fonay nanovana an'izany tena sady entinay ambavaka foana rehefa manao zavatra ho amin'ny asan'Andriamanitra dia tena zavatra nahagaga tena tsy tena enketo le vola tao amin'ny comptene tafiditra tao amin'ny comptene tena vola be tena zay raha mbola gaga hoe avaisa raha ty vola ty hoe raha tombom-baritra be dia vokatry le famafazana dia zay ohatra hoe zay manao soa amin'ny mpaminany zany dia mahazo valipity amin'ny mpaminany mazava be zany ry avana manano ny tompo isika moa zany zao anatin'ny volan'ny fijajana efa afatra mpiteniny anabavy any koa zay afatra nalefany teo zay tao arinany famafazana dia tena nitahin'Andriamanitra izy tena nitahin'Andriamanitra izy ny tompo nomena voninahitra mino fa maro amintsika ny voakasika an'izay fandaran'izay zay fijoroana vavolombelona izay mamaraparantsika inona no afatra sy fanetanana faraparany entinareo amin'ny mpiaino sy mpahita ny fahita lavitra afaka miteny tsiraidraй nareo ny avatra hoan'ny mpiaino sy ny mijeren'ny fahitalavitra TV dia tsika rehetra zany zay manompo an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao azy atao tsirangona ny fanompoana an'Andriamanitra fa tena tiavo akatoavy ny tenin'Andriamanitra satria Jehovahandriamanitra ray dia efa miteny fa zay tiao izy dia mitandrina ny teny ka tokony rehefa mivavaka zany tsy nanao mpazarana mihitsy amin'izao vaninandro zao satria fatatsika fa tena hoe vaninandro farany ary raha zao zavatra miseho eto amin'ny firenena zao araka ny tenen'ny mpaminany tsy misy vahaolana afa-tsy ny mivavaka ihany ka raha misy olona ny manana aretina na misy olona mandalo olana mandehana aty amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka fa misy mpanompon'Andriamanitra nomenin'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manasitrana nomeny Jesosy Kristy tompo fanomezam-pahasoavana manasitrana le mpanompon'Andriamanitra ireo ka tsika rehetra zay mahita an'izao fandaharana izao na mare an'izao radio felolanitra zao dia manitana atsika ho aty amin'ny radio felolanitra fa atiny misy an'le fiangonana famarinana sy ny famasinana ary efa tonga tao amin'izao fiangonana zao maintsy koa moa ny fifohazam-panahy ka manentana atsika ho avy atao amin'ity radio felolanitra 107.2 FM ny anabavy inona no afatra farany ho ampitainao amin'ny fiaino sy fahita lavitra afatra ho antsika tele fifazafana TV zany sy PM radio feolanitra dia sambatra zay tonga atao amin'ity fiangonana kristianina miara-mivavaka ty dia manasanao tonga ato tsy hoe na enoeno foana ianao mihaino amin'ny radio fa tena antson'Andriamanitra ho anao koa zany nahitanao sy nandrenesanao an'ny onjam-be sy ny fahita lavitra satria tsisy afaka manatona amin'iray raha tsy nitao amin'iray avy any an-danitra dia manasanao tonga ato zay zany ny afatra farany avy amin'izy mivady moa zany
mazava tsara zay afatry zay a samizany tsika rehetrarehetra raha manana olana ianao na misy zavatra atrehanao eo amin'ny fiainanao a aza misalasala hoy izy anakiro teo a manantony eny amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka fa voninandray ianao ny fiangonana voninandray ianao ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany mino fa amin'ny fisokafan'ny fiangonana dia tena be dia be amintsika no hiaraka hiazakazaka anantona eny amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka raisina tany androa isika rehetrarehetra ho anao ihany koa raha misy mbola tian'le voninahitra an' Jehova tahaka an'izy izy mivady zao a dia afaka manantona ihany koa isika rehetrarehetra manantona dia jovavolombelona zany manambara ny voninahitr'Andriamanitra fa zay aloha zany ny masaka afaka naroso tamintsika tamin'ny ity androany ity a tena hoe tantara-piainana entina manome voninahitra an' Jehova no nambara teto be dia be ny zavatra natrehan'izy mivady teo ary zany fa mety mihoatra lavitra amin'izany ara fa zay moa no azo nambara satria manapetra ihany ny fotoanantsika amin'ny ity andro tika dia samy mahereza daholo isika rehetra izay maheno any anatin'ny tokantrano mahita any anatin'ny tokantrano any a ny fandarana moa zany ny famerenana izao fandarana manome voninahitra an' Jehova izao a dia isaky ny talata amin'ny 2 ora tolakandro ka samy mahereza daholo tsika rehetra dia mametraka ny mandra-taona sy mandra-pitafa ho amintsika tsiraiavy ny tenako a apôstôly Andreasy ihany no teto amin'ny fanolorana ato moa zany a ny lehilahy Stéphane ato ny anabavy izy moa naranao izy Sinaï ya anabavy Sinaï a rahalahy Stéphane zay zany zareo reo a naneho ny voninahitr'Andriamanitra tao anatin'ity fandarana manome voninahitra an' Jehova ty fa dia samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra tahiny tomponareo tahiny Jesosy tompo